amin'ny fifaliana indray no entina mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ity an'itya faly izay avy ao amin'ny Chapelle du Christ à Philadelphie de Madagasikara manolotra anao fandaharana afo ny voninahitra izay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafy ny tontolo ara-panahy ary ampahafantatra anao ny zava-miafina ao ambadika izao fiainana izao. Mbola ao ampitombona amintsika ane ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fiadana Kristy ambony no ny zavatra rehetra ne anapaka mifonao amin'ity anio ity. Arabaiko manokana ianao izay mpanaraka an'izao fandaran'izao ho antsika rehetra kosa izay sambany manasanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo anaraka mandrakariva androy antsika mba ahafahantsika ahita sy andre mandrakariva nytoy an'ny fandarantsika izany. Ho apetrakitsika ampelantanan'i Jesosy Kristy ny fotoana rehetra hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha eo taio manokana ny teninao mangataka ny fanahy masina izay tamanokana izany teny izany ho an'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manana aloha hevitra lehibe isika amin'ity an'ity dia ny iresantsika ny atao hoe ateraka indray. Zava-dehibe tokoa ny ahafantarantsika an'izany hoe fahaterahana indray izany, indrindra ho antsika mpanarady an Jesosy Kristy tompo tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny afatra izay jerentsika dia ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Toko fahatelo manomboka amin'ny andininy voalohany sika ka hatramin'ny fahaefatra mivaky toy izao miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemos, mpanapaka tamin'ny Jiosy, ary izy nakao amin'i Jesosy ny mangingina no nialina ka nanao taminy hoe: Rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe: lazaiko marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemos, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mahazo miditra ao akibon-dreny indray va izy ka ateraka indray? Jesosy namalaka nanao taminy hoe: lazaiko marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Avy amin'izany andin-tsoratra masina izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jaona izany no anarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity anio ity. Nikodemosy izay mpanapaka teo amin'ny Jiosy, anisan'ny fariseo izay nanaraka an'i Jesosy Kristy, nahita ny fahagagana rehetra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ity lehilahy izay atao hoe Nikodemosy ity. Ary voambaran'ny soratra masina fandray andro izay izy rehefa harivariva vita ny asa ny amin'ny fitoriana ny filazantsara na ny vaovao mahafaly dia nakao amin'i Jesosy mangingina izy. Ary ny fanontaniana izay napetrany dia zao: ahoana ny ataoko mba ahafahako andova ny fanjakan'Andriamanitra? Zany no faniriny Nikodemosy. Ary io Jesosy taminy: raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy tamin'i Jesosy hoe: tsy ny mahita ny zava-dehibe, tsy izay mety mahita no lahara-pahamehana eo amiko, fa no mpandova ny fanjakan'Andriamanitra tokoa. Ary zao no sariteny izay nambaran'i Jesosy Kristy: tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona raha tsy ateraka indray. Dia hoy Nikodemosy: ataon'ny olona efa lehibe ahoana no fiditra ao akibon-dreniny ka ho ateraka indray? Fa hoy Jesosy namaly manao hoe: zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ry havana malala, aoko fantatrao androany fa ny olona zay nateraka indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia atsangana ho tonga zanak'Andriamanitra ary tonga ankohonan'Andriamanitra. Ary zay no natonga ny soratra masina amin'ny teny manao hoe: fa Kristy ozy izy zay nanolotra ny ainy ho fanavotana ho antsika. Zany hoe rehefa nanaiky
jesosy kristy ho fanavotana ho atsika dia zao ny ambaran'ny paoly apôstôly manao hoe tonga mpandova n'andriamanitra ianareo ary pirailova amin'ny kristy. Nizaniza olona nanaiky an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ho an'ny tenany na foy ny faharatsiana dia tonga ankohona n'andriamanitra. Tadidio tsara fa zava-dehibe ny fahafantarantsika ary ny fahaizantsika miaina amin'izany atao hoe ankohona n'andriamanitra izany. Ary zay foana ny zavatra ampianariko hoe ny vavaka na ny fiarahana amin'i jesosy kristy dia tsy hoe fombafomba na zavatra ivelany fa fiainana io. Ary andriamanitra dia mankahala ny fombafomba mpivavahana. Fa rehefa manana ny kristy ianao dia lasa fiainanao kristy. Ka na inona zavatra rehetra zay ataonao io asanao io zao, ny zavatra zay ataonao mety pitsabo ianao, tsy fatako inona ny zavatra ataonao, dia hoy izy ny tenin'andriamanitra manao hoe ataovy any kristy zany. Ataovy toy ny an'andriamanitra ny zavatra rehetra. Dikan'izany dia hoe ataovy amin'ny fitiavana, satria andriamanitra dia fitiavana. Ataovy amin'ny fifaliana, ny zavatra rehetra zay ataonao dia ho asoavina ambin'andriamanitra amin'ny alalan'izany ny fiainanao, satria fahasoavana zany. Ary tao anatin'izay dia nanitikitika ny Nikodemos ny teny nambaran'i Jesosy hoe mbola tsy mazava amiko ny zavatra tianao ambara, fa ny zava-dehibe ilaiko dia hoe ahoana ny ataoko mba ahafahako mandova ny fanjakan'andriamanitra. Ny farany dia hoy Jesosy namaky ny tsy ambaratelo, fa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy tsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra. Zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zay midika izany fa ny olona rehefa nareny teny fahamarinana, teny velona ka nanolotra ny fiainana ho an'i Kristy Jesosy, ary ao anatin'izay dia ozy izy ny baiboly manao hoe dia nomeny ny fanahy masina. Fanahy masina ke manokatra ny masom-panahintsika, ny masom-pahalalantsika, ahafahantsika matahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika dia tonga ankohona an'Andriamanitra isika. Ary zay ny mahatonga ny soratra masina amin'ny teny manao hoe aza miankina amin'ny fahalalanao fa matahora ny Jehovah ka mifadiny ratsy. Zany masarobidy ny fananana ny fanan'Andriamanitra. Ary rehefa manao zavatra ianao dia io fanan'Andriamanitra io no mitary-dalana anao, momba anao, manokatra lalana eo amin'ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Zay ny mahatonga ny soratra masina manambara manao hoe fa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Miatomboka eo ny fanan'Andriamanitra dia mikorina ao anatinao. Ary rehefa mikorina ao anatinao ny fanan'Andriamanitra, tonga ankohona n'Andriamanitra ianao, dia hoy izy amin'ny baiboly manao hoe ho avaozina ny zavatra rehetra ary ho dioviny ny zavatra rehetra, esoriny zay mety falotona miapanganao. Indro avaoziko ny zavatra rehetra hoy izy. Io fiainanao io dia ho avaozin'Andriamanitra. Ndraindraiky atsika rehefa miatrika ady, rehefa misy olana eo amin'ny fiainantsika na misy zavatra sarotra lalovantsika, ohatra ny rehantsika zany hoe viny tany varahana ny lanitra, tsisy manohana ny fitarainantsika. Zany ny zavatra mitranga ao anatin'ny ady. Ary tadidio fa amin'ny andro fizahan-toetra dia tsy natao andro mahafaly ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny andro ny fizahan-toetra. Mety misy zavatra mampitomany, mety misy zavatra mampitanondrika, fa rehefa azonao miteny fikasan'Andriamanitra hoe zao dia ankohona n'Andriamanitra, izao dia olona nofidin'Andriamanitra, inona ny zava-mitranga ao anatin'izay? Tazonao ny teny fikasana manatsotra ny tanany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary tahaka ny vehivavy rehefa teraka hozy izy ny baiboly ka velonjaza izy, adino hatreo ny fanahitainana rehetra. Tahaka an'izany ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa mikorina eo amin'ny fiainantsika. Fa tsika dia mila mitafatoetra amin'ny ankohona n'Andriamanitra antsika, amin'ny mazanaka Andriamanitra antsika. Ary zao ny ambaran'ny baiboly rehefa tonga ankohona n'Andriamanitra ny olona: raha ny zanako ny asan-tanako, zao ny miadidy azy.
Andriamanitra dia mandray andraikitra ho an'ny zanany, manotsaina atsika izy, manome fahatakarana atsika izy, mitondra fanavaozana ara-tsaina ho atsika izy, mampianatra atsika ny lalaka le atsika sy ny zavatra rehetra zay tokony ho ataotsika Andriamanitra. Zany ny zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainany zanany. Io nefa dia tsy arak'izay mety takatry ny fahalalantsika, tsy arak'izay mety zavatra heverintsika, fa mahasoa ny fitondrany. Ary ataovy amin'ny fifaliana ny fanekenao am'izay fitondran'Andriamanitra anao zay. Ary dia ho hitanao araky ny voamaran'ny Soatra Masina, Nikodemosy dia zao hoe rehefa nozaraina ny filazantsara na ny vaovao mahafaly izy, dia ny verina tahaka ny nateraka indray ny fahatakarany sy ny fahalalany. Satria tao anatin'izay fotoana izay ny natsapany, fa tsy ny fombafomba na ny zavatra zay natao nankatoavin'ny fahiny ny andraisana famonjena. Ny fariseo zange raha mamaky ny baibolitsika nanana fombafomba mpivavahana zay nampiavaka azy, ary ino natonga azy sy ny sadoseo zay hitatsika eo amin'ny tantara ny filazantsara, reo olona mpandray ny lovatsofina tamin'izany fotoana zany ho rafi-pivavahana ny fandona arakevitra foana. Zany ny zavatra antranga. Ary ny fariseo sy ny sadoseo dia ny fandona arakevitra momba ny fivavahana. Fa nanomboka teo dia adiny Nikodemosy zany zavatra izany, satria nahoana nanaiky izy hateraka indray. Ary zay ny mahatonga ny Soatra Masina manao hoe raha tsy hateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny rivotra dia mitsoka arak'izay tiano zay voamaran'ny Soatra Masina. Tadidio tsara fa Andriamanitra dia manana ny fomba zay hitondrany atsika, manana ny fomba zay anamboarany atsika. Fa Andriamanitra dia manana ny fomba zay tiany hitondrana atsika araka ny voamaran'ny Soatra Masina. Rehefa manaiky ianao, rehefa mankatoy ianao, dia manana fomba magaga izy hitondrana ny fiainanao. Mety miatrika ady ianao amin'izao fotoana izao, mety misy zava-manahirana lalovanao, mety misy zavatra tadiavinao ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, fa mahasoa ny fitondrany. Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazana. Zaho ozy izy dia manana lalana tsevitra hiverako anareo. Zany ny voamaran'ny baiboly. Ao ambadiky ny zavatra manahirana atsika, ao ambadiky ny zavatra mahadiso fanantenana anao, dia tadidio fa misy fevitr'Andriamanitra ao, ary mahasoa ny fitondrany. Tsy takatry ny fahalalana, tsy takatry ny zavatra mahaolona izany. Hitako amin'ireny olona vavahana zay hoentiny eo anivon'ny fiangonana ireny, reny olona atononay any anatin'ny tokantrano, tsy afaka mandeha intsony, efa mipetraka fotsiny eo ambony fandriana. Ny sasany efa mambolana maro, 7 volana le anankiray farany teo zay, avadibadika fotsiny, efa manomboka masaka ny lamosiny. Fa zavatra isaorana lehibe an'Andriamanitra, tsy lety zavatra takatry ny lohanao no ataon'Andriamanitra, fa manao zavatra zay tsy takatry ny sainao izy. Rehefa ataony vavaka, akory ny agagana fa ritra ny loharan'aretina, sitrana le marary. Satria zay le fihevitr'Andriamanitra. Ao anatin'izany rehetra izany nefa tsisy na inona zany tsy misy hoe zao ny zavatra ataonay mba asitrana an'io marary io. Ny zavatra ambarako amin'ny olona dia tenin'Andriamanitra, marina ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra tahaka ny sabatra. Hoy izy ny baiboly manao hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia rehefa tsara ange ny zavatra
nambaran' Jesosy Kristy. Raha mijery fotsiny tsika ny tantarany Lazarosy tao anatin'ny fasana, nandritra ny efarana ozy izy ny voambaran'ny Baiboly, efa potika efa rava, efa miala amin'ny zavatra fahalalana maha-olombelona mihitsy, zany hoe efarana. Raha ataontsika amin'ny fanisan'andro tsotra zany dia hoe efatr'andro ao anatin'ny fasana, akoatra ny tany anatin'ny tokantrano, efa manomboka potika, efa rava ny nofo, satria manomboka eo amin'ny miditra eo amin'ny fatelo andro ny olona dia manomboka potika. Fa Lazarosy kosa dia efarana, fa rehefa novana ny varavaram-bato, hoy Jesosy manao hoe Lazarosy mivoa, inona ny zavan-tranga, nivoaka niaraka tamin'ny fehipaty izy ozy izy mivoambarany ten'Andriamanitra, ary naverina tamin'ny fahavelomana. Zany ny zava-mahagaga zay nataon'i Jesosy Kristy, tsy miova nefa zany. Ozy izy ny Baiboly manao hoe Kristy dia tsy miova ao masika an'io ary ho mandrakizay, tsy miova ny heriny. Ninona zavatra nataony tamin'izany mbola hainy atao mandraka ankehitriny. Ary zany na atalanjona ny Nikodemosy hoe tsy misy olona hoy Nikodemosy manao an'izao famantanana rehetra izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Tsy misy olona mahay an'izao fahagagana rehetra izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Zay no mahatonga tsy ho ana manokana ny fivavahana tsy hisy adevitra, tsy natao adevitra Andriamanitra, satria raha vao miresaka hoe Andriamanitra zany amiko dia fampisehoan-kery zany, ary zay no mampiavaka an'Andriamanitra. Izy tsy tahaka ny anganonganony angangam-bavy antitra ozy izy mivoambaran'ny Baiboly, na tahaka ny resadresaky ny tovolahy betona araky ny filazan'ny pikabary, tahaka ny tantara zay lovatsofina oresin'ny ankizy tahaka ny angano. Fa raha vao miresaka hoe Andriamanitra ianao dia tadidio fa fahagagana ny ao ambadik'izay. Zany tsy hanaovako adevitra momba ny Andriamanitra, satria rehefa miresaka Andriamanitra dia miresaka fahagagana. Ka raha hiresaka fahagagana ianao dia manao adevitrika momba n'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia Andriamanitra mahagaga. Ianao zao raha marary, mivavaka amin'ny fonao rehetra ianao, apetraka ao amin'ny faritra marary anao tananao, tsy voatery hoe zany mivavaka ao anao dia sitrana ianao, satria izy ny laza hoe atsoy aho dia valiko ianao, ampisehoko zavatra lehibe ianao izy izy, sary-patarina zay mbola tsy fantatrao. Zany voalaza ny soratra masina. Ka raha sokafanao azy ny fonao androany dia gasika anao izy. Eo amin'ny toerana rehetra zay ahitanao izao fandarana izao, raha mbola tsy natolotra ao an' Jesosy Kristy ny tenanao, fotoana izao tsotra ny manao izany, ny fanekenao azy ho tompo sy mpamonjy ho an'ny fiainanao. Manomboka eo ianao dia mamaky Baiboly, vakio ny mpanao salamo. Rehefa vitanao ny mpanao salamo dia vakio ny boky ny oabolana. Zany ny ho fitaizam-panahy ary mazotoa mivavaka tsy ianarana, zay ao am-ponao dia loary. Raha misy zavatra maingeza anao na mamaritra anao dia teneno amin'Andriamanitra, azafenina hoe za Andriamanitra mbola ohatry zao, za mbola miteny ratsy, za mbola manao an'izao, afaoa. Zany ny olona teravin'Andriamanitra, olona mahitsy, olona madio, olona mangetaheta araka ny voambaran'ny Soatra Masina. Ary ho hitanao ny anatsotran'ny tanany eo amin'ny fiainanao. Ninona sarotra alalovanao dia eo foana izy. Hivavaka sika amin'izao fotoana izao ary hitsodrananao. Hivavaka sika. Raha io misotranao manokan'izay, lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Nizaniza nahita izao fandarana izao, ka sy manokana izy ho voninahitry ny anaranao. Ary ianao nefa anasitrana azy raha marary, tononoko ny rahasoan'i Kristy anasitrana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Zanak'Andriamanitra velona. Saotra raiko. Amen. Tompo kilasy, tompo vavy, zay indray ny fotoanantsika tamin'ity anio tia, ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Azadino ny mizara ho an'ny hafa
ny mampilaza ny hafa ao atsika rehetra zay any ampitan-dranomasina rehetra any ny fandaratsika manaraka ny lieu défi Madagasikara ilazao ny any États-Unis ilazao ny any Chine ilazao ny namatsika la Réunion ilazao ny namatsika rehetra miparitaka erak'izao tontolo zao indrindra ho an'ny olona zay efa nafantatra teto Madagasikara tamin'izany fotoana manareo miparitaka rehetra any ho an'ireo tanora rehetra zay nangataka vavaka tamiko de ilazao reny namatsika reny fa afaka raha atsika mandrakariva ao anatin'izao io roa izay alefa amitsika io ny fandarana izany raha misy zavatra tiana hoentina mbavaka raha misy zavatra tiana ifampizarana vonina hivavaka ho anao zay indray ny fotoanantsika tamin'ity an'ity fiadana Kristy amboniny zavatra rehetra ny anapaka fonao velomatoko afo ny voninahitra zay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafy